Hitondram-bavaka manokana ny hahavantsika ity sika izay hoe ao anatina tokony andoavana trosa ny vola eo am-pelantanana, ny tsena ihany koa nefa amin'io mba hoe hery ahafahana mahazo vola tsy mandeha ara-dalàna. Kevy indraindray, ketraka indraindray fa ndao mba hiara hivavaka ho azy isika. Vavaka isika. Andriamanitra ray tsara indray izay an-danitro, misy zanakao indray hito izay mangataka vavaka manokana aminao. Ohatra ny tsy mety mandeha ara-dalàna mihitsy ny tsena. Mety misy antony manokana ao Jehovah fa ny angatanay manokana aminao aloha dia izao. Hoentina eo aminao, tolory saina endry. Ary omeo vahaolana zo antoka ny zanakao Jesosy. Ary indrindrandrindra mba ho voaloha ihany koa ny trosa satria efa manomboka mitaky an'izany vola an'izany daholo izany izao, na ny havana, na namana, na ireo manodidina rehetra. Vao maheno izany ny sofina dia miorokoditra ny anaty any satria hoe tsy hita izay fomba handoavana azy. Olona tsara ihany ka manenjika ny eritreritra satria mba maharary izany takin'ny olona trosa izany, kanefa tsy afaka manao na inona akory. Ilay tsena mba nieritreretina mba handoavana izany tsy mandeha ara-dalàna. Jesosy eo, ny eo aminao no hitondrahanay manokana n'izany antom-bavaka izany. Mba hanzara an'izany hetaheta an'izany izy Jesosy ka hitolomana iham-bavaka aminao eto amin'izao ankehitriny izao. Mba mihaino vavaka Jesosy tahaka ny fanaonao any an-danitra mandrakariva ka hitondray vahaolana zo antoka ny zanakao. Ary ingany ray malalo, ianao mihitsy no ampisokatra izany tsena izany mba handeha. Ara sanatrian'ny vava misy antony manokana ny tsy mampandeha izany tsena izany dia tolory saina endry Jesosy mba hafahana mahatakatra an'izay tokony hanatsarana ny tsena na hampandeha ny tsena io, ary mba ho voaloso matsara ihany koa ny vola izay trosa amin'ny zanakao. Tononona ny vavaka Jesosy mba hoe ho am-pelantananao irery ihany. Amen.